Ivadika eo amin'ny pejim-baovao politika kosa isika manomboka eto. Miantso ny siny fitoniana maharitra ary ny fandraisana andraikitry ny rehetra irsoana indrindra amin'ny fihavanana ny Monseigneur Ranarivelo Samuel John, lehibe ny Eglizy Episkopaly Malagasy. Miantso fifampiresahana ihany koa ity mpitarika fiangonana ao anatin'ny FFKM ity, indrindra manoloana ny toetra ara-pirenena amin'izao fotoana izao. Manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny, miantso ny siny fitoniana maharitra ary ny fandraisana andraikitry ny rehetra irsoana amin'ny fihavanana Monseigneur Ranarivelo Samuel John, lehibean'ny Eklezia Episkopaly Malagasy. Miantso ihany koa amin'ny fampiresahana ity mpitarika amin'ny fiangonana ao anatin'ny FFKM ity. Everiko zava-dehibe ny fandriana mafy ny amin'ny resaka fikatsahana ny fiadanana sy fihavanana ampanjakaina eto ny fiarahamonina. Ahoana moa ny atonga an'izany? Tsy andraikitra izay zasa amin'ireo zany ny fitenenana fa ny rehetrarehetra dia manana didy sy anjaikitra ao anatin'izany, na ny eo amin'ny fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana na ny mpikirakira zavatra hainao manjery na ny vahoaka tsotra, ary ao anatin'izany koa fiangonana izay manaiky ary tena manaiky amin'ny mpitiavana izay mpanetredela ny andraikitra ngeza be, tsy azo ny ilana ao anatin'izany. Ka raha ny afatra dia ny hoe mbola misy foana ny sehatra fahana mifampiresaka sy mifampidinika itadiavana vahaolana maharitra, satria ny antom-pisitsika anao neny dia ho an'ny taranaka ho avy rehetra. Naneho hevitra ihany koa momba ny lalàna amin'ny fampihavana-pirenena i Monseigneur, ny lalàna amin'ny fampihavana-pirenena izay tafiditra amin'ny fandaharam-potoana amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny Parlemanta, saingy nasiany antenimera-pirenena fanemorana ny fandiniana azy. Fanomizana ilay atao hoe texte na lalàna feno fampihavana-pirenena, hoe fiaraha-mahita ny fanambarana azy efa tafita ny midingana sy ny tompona andraikitra izay tokony antefana ireny, ary izay mihitsy moa ny lalàna nizorana atao anatin'ny fanatanterahana izany. Ny hoe aiza ho aiza izy dia ampelantanan'ny solombavam-bahoaka sy ny mpanao lalàna moa zany, izay nona fa andinika izany tsy ho ela ny fanatanterahana sy ny fandaniana izany. Ny anjara toeran'ny FFKM ao anatin'izany angamba tsy izazo ny eto namaly an'izany, satria fantatro fa amin'ny maha FFKM ny FFKM moa manana fomba fiasan'ny FFKM, dia iny dia akinona tanteraka amin'ny tompona andraikitra mahefa ny famolavolana izany. Fiangonana dia vonona mandrakariva, tondra sy anjara birikiny ao anatin'ny sehatra samihafa eto anivon'ny firenena, satria averina fa fipanjena sohiombonana no antony anaovana izany. Hatreto dia mbola tsy voafaritra na ao anatina fivoriana tsy ara-potoana vaovao na miandro ny fivoriana ara-potoana ny Parlemanta amin'ny volana Oktobra no andiniana ny lalàna momba ny fampihavana-pirenena. Andrasana ny fanapakevitry ny gouvernemanta izay manana fahefana hiantso fivoriana tsy ara-potoana ny Parlemanta.